Miaraba tompokolahy finaritra tompoko vavy tonga ndretsika amizao ratsa padaharagna izao zay karakarain'ny ekipany TV Plus rehetra iarahantsika amin'ny fiangonana Jeune Fraisana Madagascar. Ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur David Rakotonandrasana no miaona aminao amin'ity niany tia avy amin'ny fiangonana Jeune Fraisana zay fahafantatsika etsy ambolo madinika Tamatavy faran'ny coopérative Trans Express misy lalagna mitsofoka hely eo ao no misy ny fiangonantsika Jeune Fraisana. Zay misokatra manomboka ny alatsinainy maraina maraim-baovao talata sy lakamisy samby amin'ny 7 misy délivrance na vavaka fanafana talata sy lakamisy ariva manomboka amin'ny 5 sasany mirava amin'ny 7 fivoriam-bavaka lehibe ary isaky ny azoma manomboka amin'ny 7 maraina mirava amin'ny 2 sasany fifadinkanina dia rehefa lahady moa zany lady maraina sy lady ariva misy fivoriam-bavaka goavana be zay arahantsika amin'ny fanatrehany fanamasina maraina amin'ny 7 ny ariva amin'ny 2 sasany. Ny tegnako Pasteur David Rakotonandrasana moa zany no mitarika ny fiangonana Jeune Fraisana omban'ny fitariam fanamasina sy amin'ny mahiraky Jesosy Kristy anay dia mitory filazao tsara izahay tsy mitory anaram-piangonana izay fa mitory an'i Kristy ary mivavaka amin'ny Jesosy manaiky an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy mino ny ray zanaka fanamasina ary afaka miara-miasa amin'ny olona rehetra amin'ny fiangonana rehetra rehetra. Tsika zany dia tsy magnavaka antoko-ponona, tsy magnavaka agnaram-piangonana, tsy magnavaka ary tsy magnaratsy ny izaniza fa mitory filazantsara mampianatra ny olona ny tokony ataony araky ny hevitra ny soratra masina. Zay no ela fa ivavaka sika mialohan'ny itoriko ny tenin'Andriamanitra aminao amin'ity androany ity. Ray masonao misotranao zay ary mankasitraka ny amin'ity fotoana lehibe dia lehibe ity. Fantatry fa hoisy fanahy voavonjy indray ambadika zao fampianarana zao. Fantatry fa hoisy olona ho resy lahatra indray hanompo an'i Jesosy ao ambadika zao lesona izao. Aoka tompo ianao hanafaka, hanasitrana. Nizaniza marary mandriany zao fampianarako zao ianao tompo hikasika azy amin'ny alalan'ny herin'ny diankapoka atao amin'ny azo fijaliana, hanasitrana ny aretina rehetra. Reo zay anatin'ny problème na ara-bola na ara-tokantrano, tononoko sady ny vahaolana mahery vaika avy amin'ny anaran'i Jesosy, hanafaka anao, hampandresy anao an'i Kristy. Nono koa fa mandresy ity fotoana ity manova fiainan'olona, manova fomba fisainana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola tsy mitsahatra ho za teo mamerigna ny fiarabana. Ary ny tegnako zay miaona aminao eto moa zany dia mandray olona za isaky ny talata sy lakamisy maraina am-piangonanao misy bureauko ambadika eo manomboka amin'ny 7 ora talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 ora. Numéro telefônina moa zany ho an'izay rehetra lina izy hitantsika amin'ny écran io afaka mandray anao za amin'ny fotoana rehetra talata sy lakamisy maraina ary afaka antsona par telefônina ihany koa. Tegnako ihany koa dia afaka mivavaka ho an'ny tokantrano, mivavaka ary indrindra magnamasina mariage ho an'izay rehetra lina amin'izany. Ho avy zao ny 24 décembre misy mariage fao be zay antogna ny sakafo ny fandanina rehetrarehetra makasika an'ilay mariage fa ny antohanao dia ny vadinao ary ny akanjo sy ny peratra anaovanareo. Io zany dia misokatra ho an'ny vahoaka rehetrarehetra io tsy ankanavaka. Mariage fao be iantogna ny droit agny amin'ny commune, iantogna ny sakafo entrée résistance dessert, iantogna ny gâteau fa ny anjaranao miantoka ny vadinao, miantoka ny akanjo sy ny peratra anaovana. Ary tsy feragna ny olo azo invitena amin'io mariage io zay tanterahantsika amin'ny 24 décembre fa 20 ny volana décembre ao amin'ny gymnase Soavita. Tegnako moa zany zay filompanorona ny fiangonana no mikarakara an'izany etsika lehibe zany isaky ny 24 décembre. Dia tsy ho ela ihany koa amin'ny 3-4 novembre ho avy zao hoisy séminaire angezabe zay nometsika aloha hevitra hoe mandresy ny impossible. Ho anao zay mba te handresy ny impossible rehetra amin'ny fiainanao mba tongava amin'ny 3-4 novembre sabotsy maraina, sabotsy ariva, lahady maraina, lahady ariva ao amin'ny foyer social Canada ny fotoana. Anasana antsika rehetra voaka ny Tamatavy tsy ankanavaka io anasana antsika mpanompon'Andriamanitra leader eny fa na ho anao zay mpandraraha koa hoisy resaka leadership resako amin'io mampianatra resaka management koa fa biblique ary hoentinao mandresy zavatra lazain'ny olona fa impossible amin'ny fiainana. Tongava amin'ny 3-4 novembre ao amin'ny foyer social Canada, 24 décembre ary amin'ny gymnase Soavita ny fotoana iarahantsika amin'ilay mariage iraisana manaraka atsika amin'ny fahasoavana. Androany iresaka aminao ny toetran'ny olona mpamadika. Izay zany no resantsika ny toetran'ny olona mpamadika. Io zany agnisan'ny zavatra anankiray izay mampikorontana fiarahamonina satria tsy vitsy loatra ny olona mifamadiky.
ny olona magnisy soa anao zao vadianao, ny olona nikarakaranao zao ny vadianao. Ary amin'ny androany ty moa tsika aka fagnoaragna anankiray amina lehilahy anankiray antsoina hoe Jodasy. Tagnaty baiboly tao zany mpianatry Jesosy Kristy izy io, agnisan'ny apôstôly zay tena hoe nanandrainy Kristy tamin'ny ministère mpanompono teto ambony tany, nyrekritena manokana mihitsy ary nomena andraikitra goavana natao pitambola. Izy zany ny caissier tamin'izany fotoana zany, Jodasy no anarany. Fanontaniana mipetraka hoe fa nagnino i Jodasy io no nivadiky. E zany no valitsika velobelarintsika ao anatin'izao fotoanantsika androany zao. Jodasy eto no resahany fa mahakasiky fiainanao, mahakasiky fiainatsika, fa magnino atsika ndraikindraiky mivadiky. Misy orinasa ngezabe zao iasantsika, ivadiatsika orinasa io. Misy patron zay nametraka fitokisana tamintsika, nivaditsika le patron. Misy vady amanjanaka zay mba nitiatsika, niaritra tamintsika, nivadiatsika. Misy olontina zay nifanaovantsika promesse, nivadiatsika. Eto tsika zao miresaka ny Jodasy. Ny zavatra azo eritreretina mety mba olo nahatoky any ty Jodasy ty tany ampiandohany. Mino fa nanao koa raha na dia tsy mpamaky baiboly, mety mba afaka mandinika an'izany ianao hoe ty Jodasy ty tamin'ny voalohany mba olo nahatoky any. Ny tegna marina zany raha niara baiboly dia nisy fotoagna nidiran'ny Satana ao amin'ny Jodasy, nidiran'ny devoly zany ingahy. Nisy raha tsy nanjary nanarogna azy, nisy raha hafahafa nikasiky azy, ary ny devoly rehefa miasa tsy miasa hoe miseho amina rambo be mipelipeliky. Devoly tsy miseho amina tandroka be, fa miteny aminao izy amin'ny alalan'ny feony fieritreretanao. Anao zany mahatonga olo mahavita raha ratsy io ane, tsy nahita hangadraha izy nagnasana azy nagnano izy io e, fa nandalo tagnaty saigny tagny andà angalatra ozy, andao amaky tragno, andao ozy angala badin'olo, andao ozy isengy, nandalo tagnaty eritreritany tagny. Ka devoly mandeha malaka fagnahy anao agny amin'ny feony fieritreretanao agny izy miseho aminao, fa tsisy olo andeha agniky raha volagny raha misy rambony zay. Ohatra hoe miaraka amina rambo lavabe izy nivoaka taminao te lava rambo, tsisy olo nagnaraka raha volagniny. Izy koa triky vangy ananjy na vagnitiny te, tsisy olo nagnaraka raha volagniny. Koa tandroko be na boakany, tsisy olo nagnaraka raha volagniny. Fa ny devoly rehefa tady ataky olo araiky amin'ny feony fieritreretanao agny. Ary tsara mba fantatsika vahoaka malagasy, anao zay mitandregny za eto, fa ny atao hoe fakampanahy tsy raha ratsy, tsy raha ratsy ny fakampanahy, fa raha tsara. Raha hitanao karaha manjary, waro mbô tsara eke hono, zany ny atao hoe fakampanahy. Ny antony anankiray ilazako aminao, tsisy olo alaim-pagnahy hinagna angivy mada. Ohatra napetrany mamany ambony latabatra ke angivina Jesosy arovo za mbô tsy hinagny angivy. Donc zay tsy fakampanahy agnaran'igny. Na hoe margozy vony sangorigny natao ambony latabatra ke dia izy nataniky tsara igny, arovo za zagnahary mbô tsy azony fakampanahy hinagny margozy. Fa ny fakampanahy matetiky dia raha tsara. Tanao mahatonga zazy mangalatra mahita vovo-dronono agnaty boaty, mahita ronono Nestlé ambony latabatra, raha tsara, raha manjary. Ka tsisy olo alaim-pagnahy amin'ny raha ratsy zay. Mahatonga anao tia hagnano raha raiky dia hitanao karaha manjary amin'ny vatagnanao, karaha mety aminahy. Tsetratretratsatra zay fa atsika moa zao iresaka any amin'ny Jodasy. Ingahy tio zao nidirina devoly. Jereo tsara fa matoa Jesosy natoky azy tamin'ny lafiny ara-bola, dia nahita fa olo mahatoky izy, olo azo atokisa, olo loyal zany tamin'ny voalohany. Dia rehefa nanao io raha tsy andeha metraka volanao amin'olo hafahafa, matoa olo araiky sahanao nametrahana vola, tiro vola e, olo atokisanao izy. Ka ity Jodasy ty zany tsy mpamadiky le tambolohany, fa mba olo mba nanana izy azy any, fa nisy zavatra niova tegna agnelagnelany te. Ka io zany revagna misy fogna ny mpamadiky, mila miomagna amin'izany atsika. Atsika moa indraindray raha vao matoky olo dia matoky hatramin'ny avokavoka. Atsika raha vao magnankiny raha amin'olo dia mikonfie ananjy raha jiaby, ary olo io arakaraka ametrahanao fitokisana aminanjy ivadiny aminao, arakaraka nanovanao raha tsara aminanjy mieritreritra. Donc izy agnatin'ny fony agny hoe olo to mahola, olo to tsisy fagnahy, olo to tsisy jery, dia mivadiky izy. Agnelagnelany ake io, fa tamin'ny voalohany tagny io tsy magnany, tamin'ny mpiandohagna tagny io tsy magnano karaha an'igny. Dia ny tiako tenenina, tsy maintsy ho avy ny zavatra manavotony, tsy maintsy ho avy ny zavatra mahavignitry, ary tsy maintsy ho avy ny surprise faran'izay ratsy amin'ny fiainana. Fa mila mba mahafantatsavatra atsika an'io. Ka i Paoly apôstôly dia natakatra an'io.
natonga anazy nilaza hoe rehefa lasa ozy de isy amboade masiaka hiditra aminareo izy. Donc zany Paul zany le olony gâté pino, izy zany le olo naheno taiza kristianina de niteny mihitsy za izy koa fandeha izy vosy raha hafahafa zo avekeo e. De raha vakinao nefa ny baiboly nivavaka aligna araiky Jesosy melony nanendreny ny apôstôly rombiny folo. Izy ny tsy raha natao kitsapo ka anao i John ana, anao i Peter ana, i Matio ana, tsy natao kitsapoka magnano zany fa bor kiaky izy nivavaka hoe Zagnahary andeha anendry apôstôly za mbo amea vohery amea fahasoava. Donc zany nahazo directive avy tandagnitry mihitsy nanendry ary tafiditra tagnatin'izy tao i Jodasy, tafiditra tagnatiny tao ingahy i Jodasy le namadiky io. Nisy vavaka mahery vaika nataony Kristy riavana, nisy intercession enjagna be ary Jesosy sany mivavaka tsy moramora mipoadignitry vao miaha ary jerevinao izy tagologota tao fa nivoaka ratra amin'ny dignitrinazy zay izy vao niaha. Izy zany olo mahery mivavaka, donc tsy olo azo trompegna amin'ny zavatra tsisy dikany. Fa izao ny zavatra nahagaga fa nagnino ingahy no nivadiky satria ny alohany nanendregna ny apôstôly rombiny folo zao teo de tegna nisy vavaka nataony Jesosy indray alina ary ny mpianatra de olona tegna akaiky ny fony Jesosy. Matoa zany ny olo araiky voalaza tagnaty baiboly tao mpianatra ananjy olo takaiky ny fony, mafantatra secret nazy jiaby, mahay raha jiaby nataonjare tao, niara nandeha lavitra zareo, niara ny sakafo sy ny sisy. Fa natonga azy nivadiky voalohany indrindra, natonga ny Jodasy nivadiky dia natsiaro ny tegna no naninga izy, naninga ny Jodasy. Jereo tsara raha mamaky baiboly anao ny mpianatra raiky amby folo lahy de avy tao Galilée daholo. Galiléanina zany ry Petera, Galiléanina ry Matio, Galiléanina ry John, Galiléanina ry reo isan-karazany reo. Fa i Jodasy rery ihany no avy tamin'ny tanàgna anankiray antsoina hoe Keriota. Tanao amin'izay zany zay natonga ananjy naninga. Izy rery ihany no avy tamin'ny tanàgna ray antsoina hoe Keriota. Eo zany matetika ny mahatonga ny olo anankiray amadiky, matsiaro hotsitina izy, matsiaro za raiky ne zare ne avary Dolphe zaza raiky fogna ne avary e, zaza raiky fogna ne ohatran'izao e. Satria ingahy zany natsiaro hoe misifa ozy ingahy i Kristy to. Olo jiaby avy ta Galilée, izy raiky avy tamin'ny tanàgna raiky antsoina hoe Keriota. Zay natonga le hoe Judas Keriota. Mamaky baiboly ianao zany zay ny zavatra misy. Ka mahita ananjy ho niavaka fogna izy. Eo zany efa teboka raiky. Eto sady mbo miresaka amintsika leader, na leader politique anao na mitantagna société anao, mba jereo ihany n'olo recruter, afangarovo. Ohatra anao tsy te hita olo mivadiky, ohatra anao tsy te hita surprise, mba fangarovo. Raha mba misy zegny ny avy atsimo maromaro de asio vavaratra, asio vantegnategnany, asio vandrefagna, asio vatsignana. Mila ianaragna daholo zay rehetrarehetra zay amin'ny fitantanagna rehetra io. Jereo tsara teto fa Jesosy ny recruter olo raiky amby folo avy tao Galilée, araiky ihany no nalainy avy tary Keriota, de tsy nahagaga fa le raiky avy ta Keriota io namadiky azy. Marigny fa efa programan-Jagnahary andeha hamonjy zao tontolo zao natonga ny Jodasy niavaka. Fa izy io misy lesona azotsika tsoahiny amin'ny fiarahamoniny misy atsika, amin'ny leadership tsika am'izao andro iainantsika zao, mba hapetrao tsara zany rehefa mba manao recrutement, rehefa misy fiaraha-miasa atao afangarovo, mahaiza micomposer élément, fa tsy mijery hoe ty ihany mety aminahy na iry ihany mety aminahy. Ka natonga ny Jodasy namadiky de natsiaro ny tegna no naningana izy. Teboka raiky faharoa, diso fanantenagna ty Jodasy ty tamin'ny fiofanagna nataony. Misy manko riavagna karazan'olo rehefa manao formation, rehefa mianatra, rehefa mahazo diplôma sy namany de managna vinavina izy, managna fomba fijery izy fa tokony apetraka amin'ny toerana ambony, tokony apetraka amin'ny toerana karan'izao. Ka Jodasy ty fa nikofokofoko isan-karazany, nanao zavatra isan-karazany. Or nefa ny tsy nipetraka tamin'le place netreretina izy. Diso fanantenana tamin'ny fiofanagna nataony izy. Nihevitra ananjy andeha homiagna toerana ambony izy, kanjo lasa irakiraka. Raha avy aniranazy Jodasy izy zany netretra za olo kese to izy tsy sahania sesegny za, tsy sahania tao zegny hony za. Netretra zany fa miagna place ambony, lasa irakiraka, lasa mpampiditr'olo ane izy. Vakeo amin'ny filazantsarany Jaona toko fahena andiny fafolo, fa lasa mpampiditr'olo i Jodasy. Jodasy mpandroso sakafo.
zegny olo hihinan-kany alefa ambasy avy mipetraka ny olo ary soy lasa mpandroso sakafo anao olo comptable anao olo niofagna nandritra ny fotoagna maromaro zany ny asa nataony Judas irakiraka lasa na fasesin vakio ny Matthieu 21:1 na sesegny izy fasesegny ndao koa videno siramamy ndao koa videno zany hondro ndana koa anao mandeha mbola madinika rô mandeha nakora anao tany karaha irakiraka igny tsy zakany ngia satria izy nietretra fa navita formation de amegna place ambony tsy fantatry Judas fa fiandohana falebiazagna ane zany anao izy koa mamaky baiboly na tonga ny Elisa nahazo double onction tamile ositra tao amin'ny Eli de io Elisa io revagna mbo nafantaran'olo azy de mpanondra drano ny tagnany Eli fa saigny koa fa nasa tagna zany Eli afaparengy malaka kopy magnidigny azy iregny atsika le ohatrany afasesegny ohatrany ambanimbanigny sy ny raha regny fiandohan'ny falebiazana vakio tsara ny baibolinao fôzy ny baiboly hoe kely ny andohanao lehibe ny fiafaranao matonga olo raiky mahavita manangana labotiky mahavita manangana grossiste avy niasa tamin'ny labotiky avy niasa tamin'ny grossiste matonga olo raiky lasa mahafaka manangana société goavana avy niasa tamin'ny société irakiraka tagnaty société ao ihany anao no lasa fa raha eo anao no tsy mahatoky raraka anao agnatin'izay zavatra zay kay Judas teto nievy tegna ho ambony tsy naneky irakirahany za mino fa niteny tagnatin'ny fony tao izy hoe tsy zao mihitsy no nitadiaviko or nefa zavatra hafa no nitranga aza atao mahakivy anao zany za teto raha tadidinao ny fotoagna za fa nanao karazana témoignage tamin'ny fotoana io nagnano chauffeur an'olo za mitondra tobily tamin'izany vao nisokatry Sherity Dynatec de nisy asa zay tao mitondra 4x4 de za mbo agnisany mbo nitondra 4x4 an'olo de zay amin'io magnatitra an'iregny vazaha regny de ny zavatra anankiray avantage tamin'ilo zany misakafo amin'ny Sharon mandregny sakafo amin'ny Sharon antoandro sakafo amin'ny Sharon hariva voky igny anao vao magnatitra tomobily andragno mahazo vola 3 aligny koa za tamin'izay tsy magnino fa toroko anao karamako tamin'izay par jour mahazo 150 000 de ndray andro satria patron anahy tamin'izay n'olo misimisy ananjy mafinaritra ary soroko ananjy koa nagnano raha zay ingahy masiaka sike zegny io riatany ngia daka za sendra nikotrokotro raha tambany tomobily pa tafara narary zike zany fo teza nanagna réflexe antegna mbo avy nitantagna hely raha to taloha tegna zalatony ndraiky tsy amboariko vao nalaka réflexe za very za Sharon mandregy Sharon antoandro Sharon hariva aledy za mangi ary za isaka mody arivarivo mitondra 150 za fady ny moezako fo narazaka zegny fa ny hoe ka deba za sady ny moezako izy tanao mitsay raha vao tsy voagnamboatra toepo io bedabe raha rava bedabe raha tsy azonao eky jereo moa mahatonga olo afaka miasa amina orinasa anankiray zavatra tsisy dikany ane toepo tsy voaregle manimba vola amina million maro zay tokony hiditra aminao isanandro lesogno anankiray zay ambava homagna ampomeritreritra teboko anankiray magnaraka natonga ny Judas namadiky ny hevitra izy fa hipetraka amina villa tsara tarehy kanjo vakio ny Luka 9:58 fa ny zanak'olo tsy mamanagna tragno istriany lohany ny hevitra ninga apôstôly zany milamy zany olo miaraka amin'ny Kristy mpanjakany mpanjaka sy ny sisa or nefany tsy zany zavatra nitranga ao amin'ny Luka 9:58 izy milaza ny zanak'olo tsy mamanagna tragno istriany lohany alevo sarantsainga lehilahy 12 miditra agnaty tragno hely misitriky de commandre zany raha mba natondra Jesosy tamin'ny fotoagna andro zay reraka mitourné igny re mivalimbaly mitabily poza dodo vita resaka ary tagnatin'io zavatra io no natonga ananjy nivadiky teboko magnaraka diso fanantenagna tamin'ny tsy fisina fitaovam-pitatera tsy mba nanagna moyen de locomotion ngia tsy mba nisy fomba nafahany ny déplacer izy netretra izy aragna rameva tsirekireky ny mpiapôstôly andehanagna mandeha mitourné ndraiky zare vana dia tongotro amin'ny androtsika zao mbofa misy posy mbofa misy tikitiky fa tamin'izany dia tongotro anao zao koa mahita lavirany tanàgna andehanany zare zay vao tagny vao tsela tagny Jerusalema nagnano visite tanàgna jiaby hitanao mihitsy fa lavitra nanao agnaty tomobily reraka rao antegna ireto raha nandehanany zare tongotro de i Judas mbo netrety satria tamin'izany ny V8-njare tamin'izany rameva mbo izaragna V8 tsirekireky zareo andriky zareo vana dia tongotro vana varisy aby ry Judas monmonogna eriky lalagna tsy diniky raha magnantozy ngia hitanao zany fa diso fanantenana tamin'ny tsy fisina fitaovam-pitatera ny hevitra izy fa izy fizaragna rameva na boriky
kanjo Jesosy rery no nitaingina an'izany taty aorina taty amin'ny farany asa mihitsy nefa zany izy le andeha hiakatra ta Jerosalema no ampitengenina raha meva deo agnatin'izay zany riava teboka magnaraka mety tsy faly koa izy zany tamin'ny karazan-tsakafo tsy maintsy nohan'ny Jodasy misy karazan-tsakafo zay tsy maintsy nohan'ny zareo ino raha nataon'jareo amin'ny Jean 6:13 angono Jesosy ny sisa tsy lany de zarenareo eringa zany zareo tam'le mofo 5 sazany rano 2 zay nizaregny namitombogny namokisagny olo tsongo 10,000 i olo jiaby reny asaigny nihinana fa eringa zany satria mpianatra de microiser le bras dolo magnara-maso magnano amenina fô mijery olo misy sakafo efa lany de inony rehefa nangonony amin'ny sakafo 12 sobika donc reny samy nanagny tsirekireky eringa mety nisy dianifin'olo aby sasany to misy ranonivy igny navidendengna raha magnano to zga tsy kotako olo homagna zareo mibolibaliky mizaha efa voky olo vo angonony sisa tsy lany igny de fa halany digny de efa tsy nety taminanjy ao agnatin'izay koa nanomboka nahitany Jesosy olo kahihitry inga ao zinga olo miaramiasa aminahy teo zinga mahihitry zinga teo zinga tegna olo tegna izay fomba fijery zay ndray problème tsika i société iny tsy société tsika i orinasa iny tsy atsika nanangana azy fa tsika ny recruter ta agnatiny tao mahita ndraiky fi patron mahihitry idembalina tsisy raha karan'izao de teto Jodasy nanomboka nahita fa i Jesosy Kristy ony de olo kahihitry ino moa natonga zany bakeo ny John 6:13 atramina ambin-tsakafo asainy angony zy marozy karaha tsy lany mbola angony magnino koa mbo nividy hafa nanomboka nahita izy fa kahihitry izy amin'ny John 6:12 angono Jesosy ny sisa tsy lany mety sady ny bata le sobiky izy no nieritreritra hoe tegna tsy rariny zao tsy afaky ny anaiky an'izao fasairagna zao tsony zao zinga ko tandrahonay tagny zao tsy ninigny raha vonikikerin'olo sy ny sisa teboka magnaraka tsy tiany Jodasy ny fikarakaragna manokana zay ataon'olo any Jesosy matetiky zao agnatina fikambana agnatina fiangona ny pasteur ny mon père reo ray aman-dreny ara-panahy rehetra ohatrany mahazo traitement manokana zay tonga moa ny fety agnateran'olo gisy agnateran'olo an'izao de igny de fa tsy tiany ngady raha vakinao zao baiboly nagnateran'olo menaka magnitry Jesosy zavatra valeur famiagna président de la république famiagna olo mpanjakagna olo ambony no fataony or nefany na iosy ny viavy atao hoe Marie zay tamin'ny tongotro Jesosy raha magnino izy raha valeur be karany atao tsy tiany Jodasy ny fikarakaragna manokana taon'olo an Jesosy 12 ane ozy nisy atsika nahoana ozy ny singanagna manokana izy ary izy matetiky rehefa misy ny fifankazara de mihevitra atsika fa mitovy agnatina société mametraka atsika ino moa fa tsy tovizany aitsika tsara fa patron izy aitsika tsara fa izy ny leader fa tady hitovy aminanjy atsika zay ny problème any Jodasy ao amin'ny Matthieu 26:8 misy an'izay de aveo ihany koa nihevitry Jodasy fa ampiasainy Jesosy amin'ny zavatra hafa ny volam-piangona zany raha matetiky misy ny olo rehefa fidèle agnatina fiangonana anankiray rehefa manomboka manana andraikitra izy manomboka apetraka hoe ray aman-dreny de agny amin'ny resaka vola agny ndraiky saignany ahoana zao vola io ahoana zao ty nihevitra ninga fa ampiasainy Jesosy amin'ny zavatra hafa ny volam-piangona tadio fa ny olona misaigna zavatra ratsy de mpanao ratsy ahoana moa zao ndeha fantarin'olo amin'ny lalagna igny fa makoriliny izy koa tsy anao mpizamy makoriliny ahoana izy anao olo raiky nga ty mpangalatra raha tsy mpagnano raha zegny anao ny olo mpagnano ratsy ihany no misaigna ratsy ny olo mpagnano raha tsara misaigny tsara anao izy koa tsara anao tsy mahita olo ratsy zay anao izy koa olo milamigna anao tsy managna eritreritry ratsy amin'olo amatoanao zay mieritreritry raha ratsy fa ngia ndraiky tsy mangalatra vao mpangalatra anao zay ngia ndraiky tsy moa magnano raha hafahafa vao mpagnano raha hafahafa anao zay zavatra tsy aignanao tsy mandalo matetiky agnaty saigninao fahamarinagna zany zay tsy azotsika lava jereo fa Jodasy mpiampanga no tegna mpangalatra ngia zany tia miampanga magnatoro tatibolana hitanare zao tatibola mandeha miketrign'olo ataon'dolo zavatra rehetrarehetra teboka magnaraka mety de fa diso akaiky any Jesosy loatra Jodasy lasa proche be any Jesosy ngia fantany hatramin'ny pointirany kirarony Jesosy eny satria misy fotoagna Jesosy any ohatra hoe maragny mety mba magnatao sorta tamin'izany de hitany ngia ikaw ngia tsy tamy volovolo tongotry ivernarena magnakory ngia io ary Jesosy taketo ambony tany zany olo mety misy fotoagna malany hany mety misy fotoagna mbo misangisangy de diso akaiky loatra ny Jesosy izy de nanomboka nanagna mauvaise comportement misy fomba fiteny zay manao hoe
ny fitakosenagna be loatra ozy miteraka fankahalana misy an'izay fomba fiteny zay ny fitakosenagna be loatra miteraka fankahalana izy koa tianao tsara fifandraisana amin'olo anankiray mba sivo fetrany ny fifandraisa fa tsy hoe jusque andragona regny ambony fandregnanao izy jusque andragona regny mitolotologno vadinao izy jusque andragona regny asivagna barrière asivagna fetra asivo limite hoe eto kosa tsy azon'ny namako ry idira teto nefa ningia diso ny takosiny be loatra tamin'ny Jesosy tsara ny minama fa kosa ny mitakosiny be loatra tsy tokony atao ary nindrandrindra le mampafantatra olo ny fiainatsika nendraitsika iko fa mahazo vola petraka mbola tabitra 500 000 petraka mbola tabitra 1 million atramina piasa andragno mahita anao mametrapetra bola anao mivoaka vake agnaty saignina koa aiza nametrany vola igny ary zany ne mahatonga piasan'olo mamadiky io e diso ataonao hitany loatra plasin'ny volamenanao ataonao hitany loatra volanao ataonao hitany loatra rano vidinao avia daolinare atramina piasa atoro vola azony any to avianao mbola tsara nahita vola ozo sasany ndosiny ngengeny moramora de vake miteraka raha tsy manjary agnaty saigny ny olo matetiky ravain'olo ny olo matetiky ny rabahin'olo nataon'olo anjao regny nge vantare azafady izy kotraka le tsy de tianao loatra atao fantan'olo fiainagna jiaby anao tsy mila ampafantarinao olo hoe manambola anao zay vao anao manambola misy fomba fitenitsika malagasy hoe feno rano tsy miontsa ke aza mba diso mizesta loatra aza diso mibongabonga loatra ndray raha tsy eritreretinao amadihan'olo anao tsy mieritreritry fa i 500 000 avoaka anao mipiasanao igny ipiasanao igny micontacte olo misy vola be patron ko izy avy ny fandravagna satria miteraka fakapanahy ho an'olo anao fa mba soyez discret zay mahatonga ny Jesosy nampianatra ne anareo de sala amin'ny ondry ampivôny amboadi mba imagineo nge ondry atao ampivôny amboadi zany zavatra tsy possible zany fa nisy secret natorin'i Jesosy endreo izy tahaky ny menarana ino moa fa endreny menarana mangina menarana riavana mangina tsy mivola calme zany mitoetra tokony anagnanao raha te andeha lavitra anao diso akaiky loatra ny Jesosy izy de rehefa tsara fa nahitany Jesosy nitomagny Jodasy anao tamin'izy le nandeha tamin'ny fatin'ny Lazarosy nitomagny izy tamin'igny vakinao Baiboly ary Jesosy nitomagny teo ngiana nomboka nahita za sira fa nandeha tambady be koretaka nefa Jesosy Kristy zao no teo agnatreny nahitany Jesosy ravoravo izy faly sisa nahita émotion hitany loatra zany faiblesse Jesosy tia mikakakaka malany lasopy tsy haiko magneno de lasa igny mitondrasany fantany zany programme an Jesosy rehetra raha vao mahita mpanompon'Andriamanitra tony olo rehetra anao pasteur anao pitariky anao ka nanomboka ny considéré anao mitovy amin'olo jiaby anao de tsy andray na inona avy amin'ny olo itsony ianao teboka anankiray farany mety be loatra ny zavatra fantany Jodasy makasika an'ity Jesosy ty maro loatra ny zavatra fantany ile volaniko teo hoe tsy raha jiaby koragnina amin'olo na de mpiara-miasa akaiky na de raha lahy na de anabavy tsy voatery raha jiaby koragnina amin'olo miteraka fivadihana izany rehetrarehetra zany riavagna ny lesona fohy azoko nampitegna ka za mbola mampirisika anao mbo tongava ro aty amin'ny jona firaisagna andao mbo iaraky vavaka amaregny ke zao amin'ny 7 mandraigny tsara be fitombavaka ko fiangonana atsika nataony Jesosy tsara tare ny fiderahanao makotrokotroko izy koa hitanao amin'ny télé regny iratsika amin'ny jona regny anao izy koa mbo tonga ko anao mitandregny fampianara amin'ny télé eto aranao afapo indrindrao misy toroteny tsara be rapitso atsika managna programme ngeza be tongava amin'ny 7 maraina de ny après midi mirora sasany tsy anegnenanao raha sendra marary anao tongava managna olagna anao tongava manomboka amin'ny 7 mandraigny fotoanatsika amin'ny jona ambolo madinika va farany coopérative Trans Express tanao le mandeha Vatomandry sy Manoro io mitsofoka kely io ary misy sécurité ao misy gendarmerie ao misy police ao ary mbola misy sécurité civile koa miampy andreo le lany fahasoavana nendrenao matatro ambolo madinika izao efa ambolo maventy satria misy Jesosy Kristy ary ny fandrem-pahalemana milamy ny tegna ko pasteur David rakotonandrasana no mitariky anao tongavanao amaregny aza petraka amin'ny télé keto fogna fifandraisantsika fa andao mbo iaraka ivavaka fahasoavagna be tonga aminao zao aza laviry fa tongava vogna andray anao ny tegna ko manaraka atsika ny fahasoavana be blessed samby tain'Andriamanitra tongava maregny amin'ny 7 mandraigny après midi mirora sasany mandra-piaona tompoko